sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagnier. Eo ambany fahefanao avokoa ny zavatra rehetra ry Tompo, ary tsy misy afaka anohitry ny sitraponao. Ianao no nahary izao rehetra izao, ny lanitra sy ny tany, mba amin'izay rehetra eo amin'ny abakabaka. Ianao ny tompon'izao tontolo izao. Boky ny Estera toko 7:10. Faly magnano mbala tsarantsika jiaby mpankafy mpanaraka tsy tapaka anety radio mamintsika, radio Fagniry ity. Arabegny abatsika jiaby tratran'ity alahady fa 17 tsotra mandavantaogno amin'ny taogno andaligna ampinoagna. Ka agnatin'izegny no agnamezan'ny eglizy atsika loha hevitra hoe ny olo manampinoagna tsy miandry valisoa eo no eo. Ao agnatin'ny faharetagna, ao agnatin'ny vavaka laligny no iandrasantsika ny valisoa omen'Andriamanitra atsika. Oregnitsika zegny amin'ny tenin'Andriamanitra rosin'ny eglizy amintsika, arahiny fampianaragna sy toritenin'ny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masigny voalohany, boky ny Abakoka mpaminany. Nitaraina tamin'ny Tompo hoe, Tompo ô, mandra-pahoviana no iantsoko anao, nefa tsy mihaino ahy ihany ianao. Ary itaraina aminao hoe fahasiana, nefa tsy vonjenao ihany aho. Nahoana aho no ataonao mahita ny tsy fahamarinana, ary ianao mijery ny fahoriana. Fa fandravana amampahasiana no eo anatrehako. Misy fifandirana ary mitranga ny tsy fifanarahana. Dia namaly ahy ny Tompo ka nanao hoe, soraty ny fahitana ka sokiro amin'ny fafana, mba hamakian'ny olona azy moramora. Fa mbola misy fahitana amin'ny fotoam-boafetra. Efa mandroso amin'ny fotoana fanaperana azy izy, ka tsy hamitaka. Raha miadam-piavy izy, andraso ihany satria ho avy tokoa. Fa tsy ho diso. Izay miboiboy ny fanahy ao anatiny, dia tsy mba amin'ny lala mahitsy, fa ny marina no ho velona amin'ny finoany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Iteni valaza
Taratasy faharoany masinday Paoly apôstôly ho an'ny Timote. Ry zanako malala, mananatra anao aho mba hamelombelona indray ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra ao anatinao, izay noraisinao tamin'ny fametrahako tanana taminao. Fa tsy fanahy osa no nomen'Andriamanitra atsika, fa fanahy mahery sy be fitiavana ary mahony tena. Koa aoka ianao tsy homenatra ny hovavolombelon'ny tompontsika, sy noho ny amiko izay mpifatotra ho azy, ary hiara-mijaly amiko noho ny evanjely, miankina amin'ny herin'Andriamanitra. Tano amin'ny finoana sy fitiavana ao amin'ny Kristy Jesoa ny mariky ny fampianarana marina renao tamiko. Ary aoka ny fanahy masina izay mitoetra ao amintsika no hentinao mitahiry ny zavatra tsara napetraka taminao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Evanjely masina soratan'ny masina Lioka ao amin'ny toko 7. Tamin'izay andra zegny, ny apôstôly nanao tamin'ny Tompo hoe ampitomboy ny finoanay. Fa hoy ny Tompo, raha manam-ponoagna ohatran'ny voan'ny sinapy iray ianareo, dia mahazo milaza amin'ny voaroy azo hoe miongota ka mifindra agny amin'ny ranomasiny, dia agneky anareo izy. Ary iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na miandrondry avy agny antsaha, no mba ilaza aminy hoe mety faingana ary mipetraha ihinagna. Moa tsy zao aza no lazaigny aminy, amboaro ny sakafoko, ary misikina ampihinagnahy, mandra-pitsaharako avy mihinagna sy misotro. Fa raha efa izany, vao mihinagna sy isotro ianao. Ary moa misaotra izany mpanompo zany akory va izy, satria nanao zay nasainy natao io? Ataoko fa tsy izany. Koa tahaka zany koa ianareo, rehefa vitanareo zay nandidiagnanareo, dia lazao hoe mpanompo tsy mahasoa izahay, fa izay tsy maintsy ho nataonay ihany no any vitanay. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, araky ny afatry ny papa amin'izao fankalazana ny fahazato taona ny andro ny misiona izao, no idirantsika amin'ny volana manokana andinihana n'izay mahamisonera sika izay, mahamisonera ny eglizy, ary izay no mahatonga ny lohevitra hoe ary ny vita batemy rehetra dia iraina, vita batemy aho ka iraina. Ho asika eto amin'ny diocese nefa dia izao volana oktobra, volan'ny rozery, zay mbola mampasiaro asika an'ilay nanokanatsika an'ity tanàna asika ity, tanànany Antsiranana sy ny diocese misy asika ity, diocese mamitsika ity, amin'ny Masiny Maria reny, ny fomadion'ny Maria, dia mitondra sika amin'ny taona manokana
ho an'ny mission taona masina ho an'ny mission zany hoe ahatonga sika ho eglizy olona velona manorina eglizy tranoben'Andriamanitra ka ahatonga atsika ho génération mpanorina manorina an'izay eglizy fanjakan'Andriamanitra izay ka ahatonga sika tokoa ho missionnaire ho iraka eo anivon'ny mpiarabelona amintsika ka ahatonga sika ho Kristy mpiarabelona amin'olona satria fataro fa i Kristy no missionnaire voalohany indrindra izy no nirairay itory ny vaovao mahafaly ary izy no naniraka any apôstôly ary naniraka asika menakavy hoeran'izao tontolo izao ary izao tontolo izao io dia matetika dia ireo manodidina antsika aloha voalohany indrindra ary matetika isika mieritreritra fa izao tontolo izao dia lavitra no ambarany marina izay fa ny tontolo manodidina antsika ihany koa dia anirahana antsika ary manana modely sika ary izy aza no azo lazaina fa missionnaire voalohany ihany koa satria raha vao nandray ny vaovao mahafaly izy tamin'ny arkanjely Gabriely dia lasa nanambara ny vaovao mahafaly any amin'ny Elizabeta rahavaviny ary dia niarany dera an'Andriamanitra izy satria izay tokoa no vokatry ny mission ny vokatry ny hiraka ataosika dia ny fiderahana an'Andriamanitra ary fametrahana an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika ka ahaizasika mampitrotra any finoana sy ny fiainana andavanandro ka izay indrindra ry kristianina havana no ambaran'ny evanjely amin'izao alahady 420 mandavataona izao sy ny evanjely fosiny fa ireo vakiteny telo izay arosin'ny eglizy ho antsika amin'izao alahady 720 mandavataona izao ka anoiza sika ny fandaliana mpinona ary mba aniteraka ny fiainantsika tokoa izay finoana izay ka tonga sika ho missionnaire marina tokoa matetika araky ny enitsika tamin'ny fandalinana nataosika nandritran'izay alahady maromaro izay dia mety misy fotoana ho mavesatra zay fivelomana ny finoana izay mety misy ny fahakiviana mety misy ny sedra fa ny any ary dia ambarany Jesosy amintsika fa raha olona manam-pinoana isika dia mahavita zavatra mahagaga mampitolagaga ary izay fivelomana amin'ny finoana izay koa dia maimaim-poana sy mila valisoa ny olona manam-pinoana sy mba miandry valisoa hoy ny ambaran'i Jesosy amintsika fa mpanompo izy ary dia izay tokoa no nataony Masiny Maria raha nandeha nanambara ny vaovao mahafaly tamin'ny Elizabeta izy nanompo ary izay ny manambara fa velona ny finoansika matetika tokoa manko isika no manontany hoe ahoana no ahafantarana an'izany finoana velona izany ny ahafantarana ny finoana velona dia ny voalohany indrindra mandray an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika sy ivo-piainantsika izy no manilo an'izay fiainantsika izay ary dia izay nataony Masiny Maria aoko tanteraka amiko araka ny sitrakao izany hoe mandray ny sitrak'Andriamanitra isika ary avy eo mivelona ny sitrak'Andriamanitra ary ny faharoa ary io no miseho ety ivelany ary io no ahafantarantsika fa mivelona tokoa ny finoansika raha manompo tokoa isika zany hoe manasoa ny hafa ary dia izay no nataony Masiny Maria raha nandeha ny karakara sy nanampy ary nanompo ny rahavaviny izy araka ny voalazany ny evanjely ka izay tokoa ary ry kristianina havana no azo lazaina fa fotom-pampianarana amin'izao volana oktobra volany rozery ibanjinantsika ny Masiny Maria ilay missionnaire voalohany ary amin'izao volana manokana ny missionna izao izay andiniantsika fa isika vita bate
misiraikiraiky avy izay nanao eny tahaka ny Masiny Maria dia iraina ihany koa, ary dia izay no mampiditra antsika ho isika teo, isika eto amin'ny diocèse amin'izay taona manokana, taona masina ny misiona izay, ka andalianantsika manokana an'izay hoe katolika aho vita batemy, ka iraina eo anivon'ny mpiarabelona, ka tonga antsika ho kristianina araky ny lazaitsika matetika dia avy amin'ny teny hoe Kristy no velona ao amintsika, ka mahatonga antsika ary ho Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina antsika. Ka izay indrindra ary no maniraka antsika amakavaka ireo vakiteny telo izay mifanaraka amin'izay ireo lohevitra izay narosika teo, ampitsahivy ny vakiteny voalohany amintsika tokoa amin'ny bokyny Bakoka fa raha ny olo-manam-pinoana dia velona mandrakariva, fa ambarany ary fa ny fahavelomantsika ny marina eo amin'ny fiainantsika dia manambara ihany koa ny fahavelona ihany koa ny finoantsika, ary dia izay moa ny fanompoana izay nilazaisika teo. Ka raha nangataka ary ireo mpianatra ao amin'ny evanjely hoe ampitomboy ny finoanay, dia nilazainy Jesoa fa na dia bitika aza izay finoana izay koa no fampianarana lehibe amin'izao alahady fa 17 mandavan-taona izay mampiditra asika ho isika teo amin'ny volana manokana ho an'ny misiona izao, dia fataro fa sy hoe goavana izany finoana izany, sy hoe zavatra lehibe araky ny voalazan'i Jesoa, fa na dia bitika aza izany finoansika izany dia mahavita zava-magaga isika. Inona moa ny dikan'izany hoe na bitika aza ny finoana? Izany hoe isika manome toerana an'Andriamanitra, ary io no problema matetika, sy omesika toerana Andriamanitra, ka matetika isika miasa samirery mitady Andriamanikafa aza na mandeha esy roa ka voafitapitaka ka diso fanantenana. Mitadiavin'Andriamanitra dia izy omesika toerana, ary dia sinona ny dikany hoe manome toerana an'Andriamanitra izay, fa manao ny asan'Andriamanitra. Raha manao ny asan'Andriamanitra tokoa isika dia Andriamanitra nao ny asa sika, averimberisika matetika izay, ary izay ny tiany Jesoa ambara amin'io teny hoe nabitika aza ny finoansika io dia mavita zava-magaga isika, ary izay ihany koa no tiany Bakoka ampisahivina amintsika ao amin'ny vakiteny, satria matetika isika voan'ny akivina satria mikasaka zavatra hafa ety ivelany, ary ndraindray aza dia voan'ny fakapanahy tady anomesina an'Andriamanitra, ka ambaran'Andriamanitra tamin'ny Bakoka ary fa ny marina no velona ao amin'ny finoana. Izany hoe raha isika mizoro amin'ny finoana, mametraka an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika ary manao ny asan'Andriamanitra, dia izy ny hanao ny asasika. Inona moa ny dikany hoe manao ny asan'Andriamanitra? Manao ny asan'Andriamanitra isika raha manao ny marina ho isika, ary io no antitra terin'ny Bakoka amin'ny vakiteny voalohany, sy miala amin'ireny lainga sy fitapitaka sy ny halatra sy ny eritreritra, fa mampanjaka ny fifankatiavana, mampanjaka ny rariny sy ny isiny, ary manatanteraka ny sitrak'Andriamanitra isika amin'izay. Ary araky ny fantatra sika fa izay no atao hoe finoana. Ny finoana dia omen'Andriamanitra sika maimaim-poana, ka noho izany azarasika no mivelona azy. Ary izay ihany koa ny dikan'ny ambaran'i Jesoa amin'ny fanoharana ao amin'ny evanjely, ka anambarany fa
maimaim-pona ihany koa izay fanompona izay satria fanomezan'Andriamanitra maimaim-pona ny finoana ny finoana omeny antsika ka mahatonga antsika ary araka io fanoharana io mpanompo sy mahasoa izahay dia izay tsy maintsy nataona ihany no anyvitanay izany hoe ny tadiaviny ny Jesosy amin'io fanoharana io dia isika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra dia isika manompo ny namantsika ary izay nataon'ny Masiny Maria rehefa nandeha tany amin'ny Elizabeta rahavaviny izy ny izay no anjaranysika dia isika manatanteraka ny sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanompona. Fantatra tsika fa tsy mifanaraka amin'ny hevitra izao tontolo izao izay fanompona izay satria ny azy dia ny izy no tompoina fa tsy hanompo. Mifanohitra amin'izay anefa araka ny fantatra tsika izy Jesosy izy tonga mba hanompo fa tsy hotompoina ary zay no maha kristianina tsika ary zay no maha misionera tsika ary zay no antony andehanan'ireo misionera taty amintsika hanompo ary inkasaka ny mahasoa an'izay andehanana ary dia zay no nataon'ny Masiny Maria ary dia zay koa ny lalam-piainantsika ary zay no ahafantarana fa mino isika araka ny fampianarana nolazaisika teo ary dia izay no mahatonga ny fiainantsika mamokatra sy mamokatra araka ny hevitra n'izao tontolo izao izay mitarika fanilikiliana mitarika fanampotehana na hitasika azy zany amin'ny tontolo iainana hitasika ny zavaboary potika fa raha anatin'ny fanompona fikatsahana ny marina fikatsahana ny rariny sy ny isiny ary fampanjakana ny tena fifankatiavana marina dia amokatra izay fiainantsika izay ary dia izay ny finoana velona mahatonga antsika ho eglizy olona velona ary eglizy olona velona manorina eglizy tranoben'Andriamanitra ka tonga antsika tokoa ho taranaka mpanorona ary dia izay nanarany Masindahy Paoly any Timote amin'ny zanany amin'ny vakiteny faharoa ho indrindra izy ry zanako malala mananatra anao aho mba amelombelona indray ny fanomezam-pahasoavana Andriamanitra ao anatinao izay noresinao tamin'ny fametrahako tanana taminao fa tsy fanahy osa no nomen'Andriamanitra asika fa fanahy mahery sy be fitiavana ary manono tena ka izay indrindra ry kristianina havana ny batemo nresika dia nandresasika ny fanan'Andriamanitra sy fanahy osa hoy Masindahy Paoly eto fa fanahy mankahery isika ary izay ndika ny confirmation izay resisika ka hatonga antsika tokoa ho vavolombelona ka noho izany aoko ho tany lonaka isika ka mamokatra isika raha mizoro ho vavolombelona na dia amin'ny fotoana sarotra azy na dia misy azy ny mpanenjika ka aoka izoro amin'ny izay fanompona izay isika ary dia izay ary no katsay isika amin'izao taona masina ny misiona izao mba ho katolika tokoa isika mandalina finoana katolika mandray atanana an'izay finoana izay mandray atanana ny eglizy ary dia katolika mirotsaka amin'ny fikambanana masina ka mandalina ny finoany ary mizoro ho vavolombelona eo anivon'ny mpiarabelona ary mikatroka amin'ny alalan'ny voamierana nasa ary dia faly mankalaza ny an'Andriamanitra satria ny tanjon'ny misiona tokoa ry kristianina havana dia sy hoe fampiara-pahefana fa fantarana ny fanjakan'Andriamanitra ka ho fanjakan'Andriamanitra anjakan'ny rariny sy ny isiny ka ahatonga antsika olo raika ao amin'Andriamanitra ho fianakaviamben'Andriamanitra ary dia izay no antony ny mahahiraka asika ry Jesosy Tompo enao tokoa no nampianatra ary tsy vitany hoe mampianatra fa nanome ohatra velona anay
ianao tokoa no iraky ny ray ka tonga eto anivinay ka nanolo tena ho mpanompo mba hanavitra anay ka ampianaro ary zahay mba ho tena mpanompo mahatoky tokoa na dia fantatraony sy fahamendrenay ka hay fanasoa izahay ary haikasaka mandrakariva ny izay soa iombonana izay ry Maria renin'Andriamanitro mibandina anao manokana izahay amin'izao volana oktobra izao ampianaro ary zahay mba hoeny mandrakariva tokoa ny fiainanay ary dia ho mpanompo izahay ka anao ny asan'Andriamanitra ka amin'izay Andriamanitra anao ny asanay ary dia ho lavorary izay asa ataonay izay sy inona izay asa izay fa ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra ry Jesosy Tompo ampianaro tokoa izahay mba ho tena misionera marina tokoa amin'ny ataonay rehetra aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Sir.